Anisan'ny zavatra mahafinaritra indrindra amin'izy ity no hoe afaka manao zavatra be dia be en même temps ianao. Ohatra manokatra YouTube ianao dia mandeha eo ilay YouTube. Raha ny tena marina, raha ohatra ianao amin'ny téléphone na amin'ny iPad raha hanao zavatra hafa dia tsy maintsy miala mihitsy io fenêtre ny YouTube io. Fa ny azy klikenao eto dia azonao zaraina roa zany ny écran. Dia avy eo ianao afaka sady manao Facebook ianao zany eto amin'ny ilany eto dia mandeha eto ihany koa ny YouTube. Dia nefa afaka ampianao écran fahatelo koa. Ohatra zany hoe te hanao note ianao sady mandray note ianao zany omenao an'ilay izy eo dia afaka mbola mampiasa écran fahatelo koa ianao zany. Dia afaka rindranao sy alaminao ny placen'ireo ohatra hoe ataoko ny eto amin'ny 10 ataoko aty amin'ny sisiny dia mandray atsoratra ianao zany amin'izay fotoana izay sady mihaino toriteny. Dia rehefa avy eo ohatra hoe tianao tadidiana zany zao pauziny zao fa tsy hoe hanao an'izay foana ianao manaraka dia klikenao eto dia misy an'ity kintana kely ity taskbar dia ampidininy eto ambany eto io pauziny io zany. Manaraka ianao zany rehefa mandeha tonga dia ato avy hatrany no miditra dia tafiditra amin'io endriny io zany. Faharoa izay hitako hoe manampy ny mpianatra rehefa manao Word ianao. Ohatra zany zao manao Word ianao dia misy zavatra tianao kopiena dia zarainao roa aloha ny écran. Ohatra zany hoe misy an'ity sary ity izay misy an'io soratra io tiako kopiena zany ilay soratra fa sary izy io. Dia tsotra kely klikenao ty tety dia avy eo sélectionnenao fotsiny hoe iza ilay teny tianao alaina dia kopienao dia avy eo eto colenao dia zay. Dia tonga dia efa azonao avy hatrany ilay soratra. Tsy mila nitapehinao zany fa tonga dia azonao ilay izy. Indrindra moa ny mpianatra manao boky no tena mila an'izy ity satria eto misy boky zany ohatra dia misy citation dia alaina dia tonga dia colena fotsiny maketo ilay citation. Zavatra manaraka dia mahafinaritra anay ihany koa amin'izy ity ny fahafahanao manao zavatra ery amin'ny fenêtre ery amin'ny bureau ery zany. Ohatra zany zao tsika hiresaka hoe misy zavatra voalohany sakafo, ny faharoa dia vary, dia ny fahatelo ohatra dia rano. Ireo zavatra io zany tsy tiako adino fa tiako tadidiana foana ireo dia alaiko dia klikeko ity misy an'ity klikeko dia ai select dia sélectionneko ohatr'izao zany ilay izy dia atao hoe pin. Zany hoe nalaina zany ilay tsy dia nataony eo amin'ny fenêtre anao io foana zany ny hita eo. Dia izay anaovanao an'io na ataonao aiza na ataonao aiza afaka angezanao afaka kelezanao dia mba hoe tadidy foana zany. Mety verse io mety tanjona io mety iny io fa azonao apetraka foana zany iny naiza dia tsy manakana ninina mihitsy. Na ataoko hoe hanokatra YouTube ianao na hanokatra inona dia eo foana zany io zavatra io dia azonao fermena fotsiny koa izy rehefa ohatra ka tsy ilainao intsony. Ohatra ianao zany zao miditra anatin'ny Google mijery zavatra ianao zany sao dia mahita soratra teny allemand be ianao zany dia zany hoe aiza naizako an'ity dia tsotra kely ny azo manao traduction an'io satria klikena elaela fotsiny ity dia tonga dia klikenao dia tonga dia mivoaka ny dikany amin'ny teny frantsay. Tonga dia adikany amin'ny teny frantsay zany ilay soratra mipoitra eo. Azonao atao amin'ny teny anglisy io ndrasony sao dia mba misy teny malagasy ve ndraso tsy alevantsika ny teny malagasy iny zany zao misy teny malagasy dia izao ny laza ndraiky fa tokony hatory ao androany ny hevitra izy fa tena zava-dehibe ny torimaso tanao tonga dia voadikany amin'ny teny gasy ilay zavatra tamin'ny teny allemand teo zany. Dia mety daholo misy zavatra zany ka sokafanao eo na inona na boky no ohatr'izany ka tianao adika amin'ny teny gasy na teny frantsay na inona dia ity fotsiny klikenao dia adikany ilay izy. Dia raha tena tia sary ianao dia tena izy dia misy zavatra be dia be choix. Ity zao ohatra zany ity sary ity zao sary nalaiko tany Akaramalaza izy io fa azo hoe amboarina alana zany ity sary n'ity zaza ity dia sélectionneko izy dia misy an'ity hoe object eraser ity dia travaillena ilay sarinao dia avy eo sy hoe aiza tondrosana izy ilay tianao alana dia iny zany zao dia alana ilay sarin'ilay zaza dia jereo fa lasa ohatrany hoe tsisy an'ilay zaza indray teo zany. Zay zao ohatra anankiray. Dia ohatr'izay koa zao ohatra ity sary ity alako zany zao ity soratra ity klikena indray zany ity dia asorinao eo amin'ny vavahadin'ny trano David Johnson misy an'io sary io dia ity zany no tiako alana
dia alanao izy dia jereo fa tena ohatrany hoe tsy nisy an'iny akory teo ny anaovany azy. Indraindray mety hoe misy vato eto, misy olona eto, misy zavatra tianao esorina dia izy zany manala an'ilay izy izy manao an'ilay izy zany. Dia izay koa anisan'ny zavatra mahafinaritra ihany koa. Ohatra zao ty application ty hoe sketchbook dia izy io zao dia azonao anaovana zavatra be dia be mihitsy raha tena hoe olona tia sary zany dia za moa tsy dia mahay satria tsy betsaka loatra ilay zavatra soa omeny ato ka tsy hitako intsony izany raisina. Tsy hita intsony izany raisina fa ny couleur n'inona zany tena be dia be. Fa ny somary mahaliana kokoa zany raha resaka sary dia ity ilay application hoe pen app ty. Izy io indray dia misy olona be dia be zany mampiasa Samsung dia connecté dia ampidiriny ao zany sary izay vitany dia azonao jerevana dia azonao kitihana dia misy sary isan-karazany be dia be mihitsy ny afaka anaovanao recherche. Ohatra zany zao ty sary anankiray ty zao azoko alaina zao jerevana zany zao ty sary ty ohatra dia azoko kitihana ilay izy dia azoko lokoina, azoko hoe za mihitsy no mandoko anazy indray dia azoko travaillena ilay izy fa rehefa avy eo afaka alefako. Zany hoe alefako hitan'ny olona koa zany hoe ity ny nataoko, ity ny nandokoko azy dia posteko ilay izy dia ohatran'izany fa tsy hanao an'izay moa zany tsika. Dia ankoatran'izay koa amin'izy io dia mety misy ihany koa zany tony tena hoe live, zany hoe asehona mihitsy hoe ohatr'izao no nanaovany an'ity sary ity dia mianatra manao sary koa ianao zany ao anatin'izay. Dia ankoatran'izay dia afaka miposte koa ianao hoe misy sary nataonao dia postenao ilay izy. Misy fifananana be dia be ato misy reto zany zao misy ireny zany zao misy identifiant be dia be, misy olona be dia be dia raha idirako zao ny anankiray ity dia afaka hoe follow dia reto avy ny zavatra efa nataony dia intéressant be ilay izy sady manampy be amin'ilay fahaizana manao sary. Ny zavatra manaraka dia rehefa maka naoty dia important be satria ohatra zany zao hoe misy naoty alainao dia ity zany ny feuille ampiasainao. Dia voalohany indrindra zany ohatra hoe sady mihaino-toriteny ianao zany dia afaka manao recording ianao, zany hoe sady mandeha ny recording zany zao ity zany zao ny recording mandeha dia en même temps koa ianao mandray an'ilay toriteny zany. Ohatra hoe ny voalohany zany dia hoe Tiay Jeso. Dia ny faharoa zany dia mandeha eo zany ilay toriteny ohatra hoe mahery ao amin'ny Jeso ohatra. Fa avy eo koa tea misy zavatra eto ianao, tea nisy sary eto ianao zany amin'ity naoty izay ataonao ity dia azonao zaraina roa ny écran dia avy eo ianao maka sary atao amin'ny galerie ohatra. Maka sary ianao zany ohatra hoe ty misy sary zany tianao alefa eo dia ity zao tsindriko dia bataiko dia ataoko eto ty sary ty zany tonga dia batainao ohatr'izay fotsiny zany ilay sary dia afaka ataonao eto na koa tena sélectionnenao ilay izy dia batainao eto. Ohatra zany zao hoe ty sary ty zany zao sélectionneko dia io fotsiny zany zao no tiako kopiena dia eto ilay izy avy eo koleko eto zany zao ilay sary iny ilay izy paste dia io tonga dia io fotsiny zany tonga dia azoko eto zany zao ilay izy ohatra. Fa ankoatran'izay ihany koa dia eto ianao afaka manoratra, zany afaka mampiasa n'ity clavier ity indray ianao zany amin'izay fotoan'izay dia manoratra ianao izay tianao soratana eo zany. Dia afaka manoratra ihany koa ianao zany eo amin'ilay izy. Dia izay zany hoe sady afaka manoratra ianao afaka miinsérer sary ianao afaka manao recording ianao ao anatin'iny naoty anankiray izay ataonao iny. Dia zavatra mahafinaritra koa dia izy tena misy Word, Excel, PowerPoint ohatra zany zao manokatra PowerPoint zao dia mahafinaritra miasa amin'ny azy satria mahasolo ordinateur kely mihitsy izy. Ohatr'izao zany zao dia afaka tonga ianao dia travaillenao miasa ianao zany amin'ilay PowerPoint dia manitsy dia manamboatra dia mi-enregistrer dia tena manolo ordinateur kely mihitsy izy dia ohatr'izay koa ny Word, ohatr'izay koa ny Excel zany.
dia mbola misy fonctionnalité anankiray koa asehoko antsika ohatra zao zao mampiasa telefôna zany zao dia ho alefako zany zao ty telefônako ty dia io telefôna io afaka ataoko mifandray aminy zany hoe klikenao zany eto dia sokafanao zany ity zavatra ity dia connectenao zany ilay telefôna dia rehefa connecté ohatr'izay ilay telefôna dia ny dikan'io zany dia ny hoe raha misy zavatra ohatra zao mampiasa an'ity clavier ty zao dia ity clavier ty zany en même temps sady connecté amin'ity izy no connecté amin'ity ny dikany dia ohatra zany zao hijery zavatra anankiray eto akony akanotytsika dia anoratra eto zany zao tsika zao ohatra anoratra eto hoe dia aveo koa miditra eto amin'ity telefôna ity etsy dia manoratra koa ilay izy zany hoe ity zavatra ity dia sady miasa amin'ity no miasa amin'ity ohatr'izay koa ny écouteur raha manana écouteur anao dia raha vao mandeha muzika ity dia tiany mandeha amin'ilay izy dia raha vao mandeha muzika indray ity dia tiany mandeha zany hoe tsy mila hoe déconnecté na bluetooth dia alefa indray ity dia déconnecté na dia alefa indray ity fa tonga dia efa automatique izy dia miaraka zany ireo zavatra anankiroa ka izay muzika mandeha amin'ireo zany no alefany ohatr'izay koa ny souris raha ohatra ka mampiasa souris zany ianao dia izay aloha zany azo ambara mahakasika ny fampiasana azy ity